Fa andray anjara ao anatin'ny fividianana ben'ny tanàna ho tanterahana amin'ity taona ity raha ny voafaritra ny antoko AMF 3 FM maraka nambaran'ny filohany arahantsika ao anatin'ity sary manaraka ity ny fanehoan-kevitry ny filohany zany antoko politika izany. Ny azo ambara manoloana ny fahendren'ny HCC dia fanajana n'ilay hoe Tananarivo ane ka renivohitry Madagasikara mila fitandremana zany ka teo anatreh zavatra dia nisy fihetsiketsehana angamba tsy manonteny aho tsy nilaza ny hevitro aho satria fantatro fa tsy dia ho amin'izany lalana zany a ny ho fampandrosoana ny Antananarivo efa tamin'ny 1962 aho niakatra teto ary hatramin'ny androany a dia mbola tsy nandray aho hoe ho zaraina makasy mankary ka io moa dia mbola ilaza indray ministry ny atany fa hoe hanana sosokevitra indray aroso amin'ny conseil de gouvernement sy any amin'ny conseil des ministres ary mbola ho any amin'ny assemblée zay zavatra dia mbola miandry amiko manokana dia izahay AMF 3 FM dia partant miroso zay eo amin'ny fandraisana didy eo amin'ny commune zay hisy 7 ny candidat député-nay zay tsy afaka niditra noho ny zavatra naparehelo dia tsy afaka niditra na navela hiditra ny candidat-nay ka tapa-kevitra ny bureau politique fa hoe 17 reo candidat député dia raha aminay zany dia mandray anjara reo amin'ny fividianana satria fa nahembotra intelo zao février, octobre, juillet 75 indray 2015 zay dia amiko zavatra lehibe nilazako eto zany fa révérend Renald John Sartobory dia légitime teo aloha ben'ny tanàna légitime everiko fa dingana ray dia any amin'ny légal ka aho dia tsy manana zavatra hambara aloha raha tsy ny hoe engane mba ho tokana Antananarivo.